ry vahoaka malagasy faly miarabanareo ny tenako tonga eto amin'izao fandaharana tsy maleon'ny sampona izao, fandaharana miompana manokana amin'ny fahalalana amin'ny fanehoan-kevitra sy ny famakafakana ny fitaombita. Anio isika dia raha vao mafana be no resantsika amin'izao ampivoambon'ny ririnina izao, tsy inona izany fa ny raharaha Claudine. Araky ny zavatra niseho sy ny tranga nisy teny amin'ny tambazotra moa dia nisy ilay antso izay nifanaovan'ny tompon'andraikitra iray avy ao amin'ny bureau maleo tena amin'ny fiadiana amin'ny kolikoly tamin'ity mpanolo-tsaina iray akaiky dia akaiky ny filoha ity. Allô? Ia, salama tompoko. Tompon'andraikitra avy aty amin'ny Bianco ihany le miantso anao. Eny tompoko madame Claudine, eny tompoko. Eny moramora ihany aloha sao dia tampo be loatra. Eny ay, raha ny tena marina moa zany dia ny vaovao voaray am-pelantanana sy ny zavatra niseho teny amin'ny tambazotra rehetra dia raha filazan'ny filoha dia ohatrany tsy namana mihitsy hono ianao mantsy. Sa izy mifika na jotasy. Ay. Andeferana raha le sera ataontsika hoe tsy maninona e. De toute façon le fanontaniana mipetraka inge ao amin'ny ANC e. Aizy Claudine. Zany hoe zay zany anompo zanahary tsy fantatra. Eny mety ho lion mpandinika satria le izy koa akamata normal be satria hainao amin'ny d'affaires ne pousse qu'une femme d'affaires. Ny vahoaka madinika tsy maintsy andinika an'izay dia hiteny hoe non n'a rien à faire. Aizany tsy hitona amin'ny tolana kosa madama rehefa rehetra nge very guidon dia maninona? Mampalahelo fotsiny angamba lehibe ny tanàna iny nataonareo pion. Fa ny tena marina nge alohantsika miona raha mety sa ianao matahotra indray raha pitsy atao grand titre gazety. Aza misaindoatra be eo zay tsy piasa amin'ny mpanohatra ka. Sa ianao efa nahita anay nytolona teny alohana Ambotsikorohatra. Le momba ny rasolokoatra ny lasa voatenina matetika. Sa nareo mibe fanilikiliko eo dia lasa kary be fitetika. Ya, ireto avy nge le dosiera tiana madama ho fantatra e. Atao amiko ato daholo le izy. Ambomamasina ity ilay commune kely voaresaka lava io. Ny datiny 20 oktobra nitrangana zava-mahagaga teto Ambomamasina. Nisy vola be tampoka tonga tao anatin'ny compte-ny commune, vola tsy toko tsy foroany. Tahaka izao ny fanambarany be ny tanàna rehefa nahita io vola be io. Hitako nandalo tao amin'ny compte ny 20 oktobra 2024 io vola be io. Noterena amindry io vola io tamin'ny anaran'olona tsy fantatro. Ny anton'io vola be io anamboarana ny Brown commune. Ito Brown commune namboarina io zay nandaniana vola mitentina 470 tapitrisa ariary mahery. Isika no mitsara raha tokony ho zay tokoa ny saran'ny fanamboarana. Roa andro taty aoriana zavatra hafa indray no mitranga. Manohy ny resaky ny be ny tanàna n'Ambomamasina. Ny ala aho fa nisy tsindry amin'ny telefônina tonga tamiko avy amin'ny ministre dia Andriamatoa, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, nilaza fa raha te azo fanamboarana ny tsena sy ny réhabilitation ny bureau ianao dia arao ny baikoko. Ity io ranga ministre ny décentralisation voalazy io tsy misy tsy mahafantatra azy sika rehetra. Ilay baiko dia tsotra. Miantso ny STC aho dia manao virement izahay. Roa andro taty aoriana nanjavona tao amin'ny compte-ny commune tokoa ilay vola. Ity ny taratasy manamarina nalefa tamin'izany olona antsoina hoe Rahary Manantsosa Holonyaina Jacqueline ny vola be. Olona izay mipetraka any Somiandalana. Lasa ny vola.
iverenantsika kely ny fanambarana izay nataon'ny be ny tanàna ny lokely ny antso nataon'ilay ministra. madame Claudine no ny antsoa nampanao ny virement fa tsy nanaika. Avy eo dia andriamatoa ministra no nibaiko ahy hoe arao ny baikoko. aza miteny ratsy mo ety ampamaranana moa dia tsara ny manamarika fa ty fandaharana ity dia vokarin'ny MLE na ny mouvement pour la liberté d'expression. Manatitra fisaorana ihany koa an'ireo télévision-na rahavavy izay mandefa ity fandaharana ity. Tsara mariana ihany koa fa isaky ny alarobia ny fotoanantsika ka dia misaotra tompoko mametraka ny veloma mandram-peona nareo indray ry vahoaka malagasy, misaotra mipikirakira, misaotra mipikarakara ary misaotra mimpanakora.